Anangana vomiera manokana anaramaso ny fomba fiasan'ireo orinasa lehibe miisa 3 misehatra ny tontolon'ny tambazotra fifandraisana eto Madagasikara ireo solombavamboaka eny Tsimbazaza. Zao ny solombavamboaka feno manangana izany hoy ny filohan'ny komisiona momba ny fifandraisan-davitra eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Fanampanazy-vana. Voalohany mitaleny ny mpanjifa fa marobe ataontsika hoe tsy mazava mikasika ny tolotra ataony regny tambazotra-piatsara regny. Ohatra magnapiditra crédit ianao izy io ty, amare marandraigny efa tsy tagnatin'ny telefonao i crédit igny. Ohatra ihany koa mampiasa forfait maro samihafa samy tafiditra ao agnatin'izao. Dia ihany koa mahakasika regny arahantsika mahita hoe misy fisolokiana amin'ny resabola alefa aby regny. Olo araiky magnapiditra vola après 3 minutes misy mikaiky izy maipitsipitsony jiaby momba izany. Legna ihany neny mangarara agnatin'ny regny. Fa ny fahatelo tena zava-dehibe koa hoe mila fantavigny fa mikirakira vola regny mpandrara lehibe to Madagasikara regny. Dia mba jerena ihany koa hoe ny fandraisan-droa anjara agnatin'ny kitapo-mbola-panjakana amin'ny zavatra io. Nisy mampalahelo zay kely hoe misy taratasy karazana magnasoketa zay nalefa tagny amin'ny filohan'ny teny miram-pirenena zay somary nanahirana ihany zay nitondrasany fanazavana. Indrindra ihany koa natsapa zay tao agnatin'izay fa misy dika tsy mitovy tamin'ny fahafantarana taratasy taty aminay satria nanana document de base zay avy amin'ny GSMA zay mety hitantsika ao anatiny tambazotra serasera ao.